Raha andilamena zazalahy kely 7 taona izay maty novonon'olona natao sorona mba hitrandrahana vatosoa. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampidrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia tany Andilamena tany sinoniseho ity loza ity izay nahitana zazalahy kely 7 taona izay maty no tapahandoha natao sorona mba hakana vatosoa izay. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Lehilahy iray tratran'ny polisy pirenena CSB2 teo ampangalarana fiara teny Ankatso tamin'ity herinandro ity. Vokatra izay dia voadaroka ity lehilahy ity ary noentina namonjy ny tobin'ny polisy avy hatrany mba hanaovana fanadihadiana sy famotorana azy. Midika izany fa efa tena tsy kely lalina ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra izany resaka halatra isan-karazany izany amin'izao fotoana izao ary efa tsy mifidy arapaka intsony ireo mpangalatra ao anatin'izay asa ratsin'izy ireo izay. Vaky fasana indray fasana roa no nisy namaky teo ambony tanàna Fokotany Ampiakarana commune Soavinandriana Itasy ny alahady lasa teo iny. Razana valo mianadahy no lasan'ireo jiolahy efa novahin'ireo olon-dratsy ihany koa ny fasana roa hafa teo ankaikin'izany saingy tsy voasokatra izy ireo ilay fasana teo ankaiky ka lasa izy ireo miaraka tamin'ireo izay efa nangalarin'izy ireo izay. Resaka kalan'olo sandoka indray nahiditra ponjavonjo maika ao Nosbe tamin'ity herinandro ity i Arnold no anarany ilay lehilahy izay nanao kalan'olo sandoka izay. Avy any Antalahy fa tonga misy lokolona atao Nosbe. Maro ireo voafitaka atao anatin'ny faritra Diana Sava iny. Raha ny vaovao hatrany dia miantsolona amina finday i Arnold manao feo hafahafa ary milaza ho kalan'olo mahay mampitombo vola. Vao tamin'ny sabotsy lasa teo izy no nisy lokolona tao Nosbe izay. Soa ihany fa tratran'ny Gendarme Brigade Hellville tao Jabala ity lehilahy izay nisy lokolona milaza ho kalan'olo ity. Tafaverina amin'ny tompony ny vola 400 ariary sy kavina volamena izay efa tena ampila tanany ity lehilahy mpisoloky ity. Midika izany fa tena mahita hirika foana ireo mpisoloky amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny rehetra izay resaka fisolokiana etsiroa izay ka ambailamelo hatrany isika rehetra amin'izay tia hanan-karena tampoka izay fa misy ireo olona izay tsy valahara manjona anareo ao anatin'ny fahitany an'izay tia hanan-karena tampoka antsika izay. Fiara vaventy iray indray no nolaozany hisatra ka niteraka lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teny Alakamisy Ambohitra Atrimiteny. Raha ny voalaza hatrany dia olona iray no namoy ny ainy ary iray hafa no naratra tao anatin'ity loza ity hatrany. Ka ny hafatra mba araha-maso tsara ny fiaranareo melohany hiaingana fa vokatry ny tsy fanaraha-maso na vizity teknika ny fiara izay no matetika mahatonga ny loza tahaka an'izao. Ka aleo mitandrina toy izay mitsabo noho ny tsy fitandremanareo zao dia lasa namoizana ain'olona tsy fidiny ilay loza nateraky ny fiaranareo tapaka hisatra izay. Jiolahy roa andray no lavon'ny balan'ny polisy UR Toamasina CSP1 iny tamin'ity herinandro ity tao Tanamakoho. Efa mpanao fanafiana mitambasy izy ireo ary vao tamin'ny herinandro teo no nandroba ampitantana tobontsoloka iray ireto jiolahy ireto. Azony fakantsary fanaraha-maso izy ireo tamin'io asa ratsy izay nataon'izy ireo io. Misy naman'izy ireo roa lahy izay tafaporitsaka rehefa nifanehatra tamina polisy fa ny roa lahy kosa dia maty tsy tradrano vokatry ny tifitra ny polisy izay nahazo azy ireo. Midika izany fa tsy misangy amin'ny olon ratsy ireo polisy any an-toeranany amin'izao fotoana izao satria mahamay ny tanàna. Raha izany Toamasina izany dia tena tafiditra ao anatin'ny faritra mena raha eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ka eo indrindra no mahatonga ny mpitandro ny filaminana tezitra mafy amin'ireo izay minia manao asa ratsy sy manao fanafihana mitampiadiana etseroa izay. Vehivavy iray hita tao antokotanin'olona ateny Ambohy Manambola Gara tamin'ity herinandro ity hatrany. Nosamborin'ny fokon'olona sy natolotry ny zandary izy taorian'izay. Tsy miteny izy rehefa nanontaniana araky ny voalazan'ny zandarmaria hatrany. Ilazana avy hatrany ny havany mba hakazy eny amin'ny
mba hakazy eny amin'ny poste avancé Ambohimanambola araky ny voalazany manam-pahefana any an-toerana hatrany. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay loza izay niseho tany Andilamena tany satria raha ny fantatra dia zazakely iray no nisy nanapadoha vokatra an'izay fitrandrahana vato izay tany Andilamena tany. Mahavaky fo tanteraka ny zavanitranga atao amin'ny distrikany Andilamena ny farany herinandro lasa teo iny. Zazalahy 7 taona hita faty tapadoha sy afaka ataovam-pananahana. Tsy nitazam-potsy ny manoloana izany anefa ny gendarmerie am-pirenena izay tariny commandant Tobias izay komandiny tompom-paritry ny Andilamena fanandrainy andraiky ny hatrany ary nanokatra fanadihadiana avy hatrany ka olona 3 no voasambotra. Nidina ifotony mihitsy ny komande Tobias mba hanafoana tanteraka izany toetra mamohetra sy tsy mendrika ny mahaolona izany ao amin'ny distrikany Andilamena ao. Tokantrano iray tao mahatazana no nahitana hazo mositra vavahady amin'ny ilany havia sy havanana ary nahitana raha efa maina ihany koa sisin-dalana miditra ny tranon'izy ireo. Tsy nisy nafahany ilay antsoina hoe pasy ny ala ny proof ary niaiky avy hatrany fa izy no namono sy nanapatenda io tovolahy kely io ary nisy namany roa lahy hafa izay mipiara manao vato aminy saingy tsy nambarany araky ny vely rano izay ny fanaovan'izy ireo. Natasorona teny Ambohibe fokotany Ambatolampy tendrombohitra Masina fanompona sy fanasinana ody anatin'ny commune Ambanivohitra Bemaitso distrikany Andilamena ilay zaza ary no esorina ny taovam-pananahany izay mampanjary amin'ny fitrandrahana vatsoa no anton'izany ho iny pasy izay tsy matahotody raha nanontaniany zandary. Nanamarina izany tany an-toerana ny komandiny vondro tompom-paritry ny Andilamena niaraka tamin'ny zandary telo ary noentina ihany koa ipasy hitaridalana ny misasakalina tamin'io fotoana io hatrany. Hita tao an-tendrombohitra Ambohibe tokoa ny fanatitra sy ny sorona natao ary mbola nisy raha ny vato izay nametrahana an'izany. Natokony hody ratsy izay mbola nivelatra ty mpamon'olona ity ka niezaka nanavotraina saingy tsy lasa lavitra dia lavon'ny balan'ny zandary tao anatin'ny fifanjevona araky ny fanazavana hatrany. Tsy vitan'izany ihany koa fa nirohitra nakany amin'ny toerana nisy an'ilay rangahy maty izay voatifitra io ihany koa ny fokon'olona ka nandoro ny fatiny ity farany izay tena olon-dratsy sady tsy valahara amin'ny famonoan'olona noho ny fitiavana tianan-karena tampoka izay no antony izany rehetra izany. Midika izany fa tena tezitra mafy ny voaka ny Andilamena amin'izao fotoana izao manoloana ity trangana famonoana zazalahy kely ity ary tsy andevitra izy ireo nizaniza minia mamono olona amin'izay fanaovana sorona etsiro noho ny fitrandrahana izany. Ary hita ihany koa fa tena miezaka mafy ny mpitandro ny filaminana any an-toeranany mba hampandry fahalemana ary tena tsy misangy amin'ny olon-dratsy mihitsy raha ny commandant Tobias sy ny ekipany any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Ka dia mankahiry ny fianakaviana manamanjo amin'izao havan'izy ireo izay maty natao sorona izao. Enganeho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelintsony. Enganeho ihany koa ho tratra ireo roa farany izay tsy mbola tratra tao anatin'ity fanaovana sorona ity hatrany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino finy milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.